Ndroy dia maneho ny alahelo sy ny fanahiny noho ny toejavatra mitranga ary tsy mankasitraka amboletra sy ny fampiasana herisetra indrindra ny miatra amin'ny mponina efa marefo. Ekena fa ilaina no mitady hevitra hanitarana ny tanàna manoloana ny fitombon'ny mponina. Saingy kosa atao vonona sy zaraina mangarahara amin'ny be sy ny maro ny antontam-baovao sy ny drafitra isan-karazany manazava tsara ny tiana atao sy ny mampitombona ny tetikasa tana-masoandro na ara-teknika na ara-tsosialy sy ekonomika na ara-tontolo iainana. Dingana anankiroa moa zany ny tsy maintsy hanamborana n'ilay fampitoniana. Ny olona eny fotony sy ny voankazo eny fotony tsy maintsy fatarina marina ny momba azy ny zavatra ilainy sy ny ataoko hoe fomba fijeriny ao anatin'ny tetikasa. Eo koa ireo mpiatsehatra sy mpanapa-kevitra ety amin'ny sehatra nasionaly na eo amin'ny fidedinan'ireo repoblika na eo anivon'ireo ministera isan-karazany toy ny ministera ny fanajariana ny tany izay misy teknisianina sy mpanapa-kevitra maro. Mila ifampiresahana ihany koa zareo zany ahafantarana hoe inona marina ilay zavatra tianao atao eo amin'ny lafiny ara-teknika mety ho tombotsoa ara-tsosialy sy ara-ekonomika amin'izay. Dia izay fanangonan-kevitra anankiroa izay zany na ahafahana mametraka paikady, ahafahana mandravina manamora n'ilay fampiresahana sy ataoko hoe manan-kely lelanelana misy eo amin'ilay fomba fijery ny olona eny fotony sy ny vahoaka voakasika sy ny tompona andraiki-panjakana izay hanatanteraka ny tetikasa. Tsara sy ankasitrahana ifandraisana andraikitra nataon'ny filoham-pirenena na mpiantony tetikasa mba ahafahana miaino ny olona eny fotony ary manome lanja ny soso-kevitra amin'izy ireo.